Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tsarovy tsy maintsy ho avy ny tompo. Tsarovy tsy maintsy ho avy ny tompo. Hitantsika ao amin'ny mofinainan'io, Petera 2:3, ny 1:2 hatramin'ny 4 ihany. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ry malala, ity no epistily 2 soratako aminareo ankehitriny, ka izy roa dia samy entiko mampifony sainareo, madio amin'ny fampahatsiarovana, mba ahatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina rahateo, sy ny didin'ny tompo, sady mpamonjy izay nentin'ny apôstôly nirahana ho aty aminareo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy aniratsira, mandeha araka ny filany ka manao hoe: aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany, fa hatrizay nodininy razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny, hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsarovy tsy maintsy ho avy ny tompo. Tsarovy, fampahatsiarovana maro lafy, fampahatsiarovana sesilany no ataon'ny apôstôly Petera ao amin'ny epistily izay nosoratany. Eto dia mananotranitra ny apôstôly Petera fa tsy maintsy ho avy ny tompo. Efa anambarana izany tao amin'ny epistily voalohany izay nosoratany. Tsy nionona tamin'izany izy raha tsy nahavita nanoratra indray ity epistily 2 ity. Izany no itenenany hoe: ity no epistily 2 soratako aminareo ankehitriny, izay entiko ampifony sainareo madio amin'ny fampahatsiarovana. Tena mampahatsiaro ny zavatra azo antoka ny apôstôly raha efa nalaza izany tany amin'ny epistily voalohany, dia manantitrantitra amin'ny epistily 2. Ary ambarany fa tsy izy ihany no milaza izany, fa mampahatsiaro fotsiny izay efa voasoratra, efa voalaza momba io fiavian'ny tompo io. Ambarany eto fa mampahatsiaro izay efa voalaza ny mpaminany izy, fa ny mpaminany rehetra tany aloha dia efa nilaza, ary na Jesosy aza dia niteny fa tsy maintsy ho avy ny farany. Tsy maintsy ho avy ny andro sy fotoana iverenan'ny tompo indray amin'ny voninahiny eny amin'ny rahon'lanitra. Mampahatsiaro ny voalazan'ny mpaminany ny apôstôly, fa mampahatsiaro ihany koa ny voalazan'ny lalàna. Filazany azy eto moa dia hoe ny didin'ny tompo, na ny mpaminany, na ny lalàna. Izany hoe ireo Torah no lazaina tamin'izany, ireo bokin'ny lalàna tao amin'ny testamenta taloha, dia samy manambara fa tsy maintsy ho avy ny tompo, ary dia manantitra sy mampatsiahy izany nataon'ny apôstôly. Eny, tsy ny apôstôly Petera irery aza, fa ny apôstôly rehetra arak'izay tenenina eto hoe: izay nentin'ny apôstôly nirahana ho aty aminareo. Dia hitantsika ny tenin'ny apôstôly Paoly marobe momba fampatsiarovana izany fiavian'ny tompo izany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy azontsika hidovirana intsony, tsy misy kajikajy azo atao, tsy misy petrakevitra na tohan-kevitra hanamarinana ny amin'ny tsy fiavian'ny tompo. Hevitra avina avokoa ny hevitra rehetra manohitra ny amin'izany fiavian'ny tompo izany. Ambara arak'izany fa tsy azo lalovina, tsy azo atao kilalao,
ny amin'ny fiavian'ny tompo fa tsy maintsy ho avy izy. Ndrao mantsy ho variana hametraka fanontaniana hoe nakaiza ihany, izay ve tsy tonga ihany, efa elany nandrenesana fa ho avy tsy ho elany tompo mandrakitiny androany mbola tsy tonga ihany. Tsia, aoka tsy ho variantsika fa hipetera ihany ny teny eo ambany eo, fa ny tompo ho izy tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany. Ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasany amin'ny firimrimona mafy, ary ho levony ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo amboniny. Ry havako malala, mampahatsiaro antsika indray maka indray amin'ny alalan'izao toriteny izao, ankoatran'izay efa voalaza amin'ny mpaminany, ny lalàna, ny apôstôly, ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra, dia androany mbola ambara aminao indray fa mampahatsiaro anao fa tsy maintsy ho avy ny tompo. Arak'izany ry havako malala, aoka tsy ho ataonao kilalao ny fiainana ankehitriny, aoka tsy ho anianinao ny amin'ny fiavian'ny tompo. Eto moa zany dia ny filazany azy eto dia misy kajon'olona izay mananiany, misy kajon'olona izay manimbazimba, misy kajon'olona izay maniratsira ny amin'ny fiavian'ny tompo. Ary mampahatsiaro anao fa efa ambaran'ny soratra masina fa loza no aterak'izany fananianiana na fanaovana tsirambina, tsy fanaovana ho zava-dehibe zany fiavian'ny tompo zany. Jesosy Kristy dia niteny eo amin'ny Matteo 4:20, manomboka ny 7:20 izy dia miteny manao hoe fa raha misy manao anakapo, ozy izy raha manao anakapo zany mpanompo ratsy fanahy zany hoe maharitra ela ny tompoko, ka dia mikapoka amin'ny mpanompo namana izy, mihinana sy misotro amin'ny mpomamo, dia ho avy ny tompon'ny mpanompo amin'izay andro tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahana roa izy, ka dia omena anjara ny ampiatsara velantsihy. Fa any no misy ny fitomaniana sy ny fikotrohan'ny fy. Ry havana, tsarovy ary fa na iodi-kivanana ianao, na iodi-kavy, tsy azonao ialana ny fiavian'ny tompo. Tsy maintsy ho avy izy. Marina ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, tsy azontsika ho ditsihitsy zany, tsy maintsy miomana atsika, tsy maintsy miomana fatratra isika, eny, mitandrema, miambena, fa amin'ny ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Deo n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay, misaotra ny amin'ny fampahatsiarovany teninao, ny amin'ilay fotoana sarobidy, ilay fotoana mamy loatra ny amin'ny fiavianao, andray ny olom-boavonjy, andray ny olom-boafidinao raha teo. Fa amin'ity anio ity zahay dia mitondram-bavaka Andriamanitra, mitondram-bavaka ireo namanay, ireo rehetra mitaraina eo anatrehan'ny aretina, ireo lazon'ny aretina amin'ny endriny maro samihafa, mitondram-bavaka ireo rehetra izay sahirana amin'ny fitsaboana ny havana, ny olona akaiky azy, ireo rehetra lany hery, lany vola, lany fotoana, eny, sahiran-tsaina sy miady mafy eo anatrehan'ny fitsaboana. Ianao Jesosy no dokotera ambony dokotera rehetra, ianao ilay mpitsabo mahay, ka hitondranay ny aretinay rehetra na inona na inona. Dia matoky izay fa anasitrany ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.